Halleluja. Tonga amin'ny tapany faharoa atsika. Halleluja. De alohan'izay tsika hivavaka hametraka an'izao fotoana izao peran-tanan'ny Tompo mba tsy hisy fanelingelenana, mba tsy hisy sakasakana ataon'ny Satana. Halleluja. Ary ihany koa zany fanazavana kely rapitso ny tapany fahatelo amin'ny fifadikanana. Halleluja. De manasanao anatrika. Halleluja. Satria vavaka ataontsika anatin'izay délivrance, fiderana, ten'Andriamanitra. Amen. Zany hoe rapitso zany tsika tena hoe hiditra amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Halleluja. Tena hoe efa miditra amin'ny fanatrehany foana moa tsika zany fa tena hoe ao anatin'izay hoe famaranana sady idera andihy ho an'i Jesosy. Halleluja. Ho antsika zay mamarina moa zany fa zay manahitahita hanohy de manohy foana, satria tsika afaka mila mifadianina foana zany arakaraka anao zany zay tarihan'ny fanahy masina anao. Halleluja. Fa faranana zany le fifadikana 3 andro de aorian'izay afaka manohy ihany koa ianao raha te hanohy. Halleluja. De hivavaka atsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoentintsika eto. Halleluja. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao lehibe indrindra satria afaka mbola hiaino teninao indray izahay. Jesosy hazavao aminay izay tianao ambara eto, ary atao voazava aminay Jesosy izay rehetra tianao ambara amin'ny teninao, satria efa voalazanao daholo ny zavatra rehetra. Halleluja. Mitenena mpiaino tsirairay avy ianao, mitenena amiko ianao Jesosy satria amiko ny vantananao voalohany, ary ho ampiaino ihany koa Tompo malalo. Mba samy handray izahay, hitsakotsako ny teninao izahay, hiainanay ny teninao, ary handeha amin'ny fatahorana anao izay minitra segondra Jesosy. Ampihetreo ambany dia ambany koa ny tenako, mba tsy izaho no hita fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Ato amin'ny APOKALYPSY 17:20 zany hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny amin'ny ANTICHRIST izay efa ao efa ao ny ANTICHRIST, efa anatiny manomana ny zavatra rehetra amin'ny plasy izy. Halleluja. Amen. Atsika nefa zanak'Andriamanitra de natao hamantatra ny zavatra rehetra, natao hafantatra atsika ny zavatra mitranga, satria izay ny voalazany ao Matteo 4:20 hoe ianareo no atao hafantatra. Natao handrena Jesosy ny teny an'izany tamin'ny mpianatra. Ianareo natao halala, natao handre, natao hafantatra ny zavatra miafina. Tsika zanakan'i Jesosy natao hafantatra ny zavatra miafina. Halleluja. Amen. Ka fanoharana nataon'i Jesosy ao Matteo 4:20 mba halalantsika ny vaninandro farany. Halleluja. Tsara Jesosy. Vakitsika ny APOKALYPSY 1:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ilay lazainy eto de ilay dragona, de ilay Satana nitsangana teo amin'ny ranomasina, teo ambony fasiky ny ranomasina izy, ny amin'ny bibidia roa izay mpanompon'ny dragona. Akiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka folo
sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny an'ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa, ka efa ho faty nefa sitrana ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ady ny ankoka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia, ary ny ankoka teo anoloan'ny bibidia koa ireo, ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Dia nomena lela miteny zavatra mihoampampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 2 volana, ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy. Dia niteny ratsy ny anarany sy tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy, ary ankoka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo am-bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny hanorenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina, aoka izy hiaino. Raha misy mamabo, dia mba ho baboina kosa izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra, dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka 2 tahaka ny any zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia sainy miankoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. Ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo imason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra, sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra, nefa velona ihany. Ary navela anisy aina ny sarin'ny bibidia izy, mba hateny ny sarin'ny bibidia. Ary ampamono izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely, na ny lehibe, na ny manan-karena, na ny malahelo, na ny tsy andevo, na ny andevo, dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa, mba tsisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena, aoka izay manan-tsaina anisany isan'ny bibidia dia fanisan'olona izany, ary 480 amby 800 no isany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra moa zany dia momba ny ANTICHRIST zany no anjarantsika, dia araka ny hitondrany fanahy masina antsika zany, araka hitondrany tompo ny teniny, satria ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy fanahy masina no mampiteny, ary ny fanahy masina no manambara izay tiana ambara zany. Amen. Alleluia. Satria efa nilazaintsika eto foana zany ny tenin'Andriamanitra, dia misy fotoana ohatra manazava ianao, ohatra manazava dia misy olona hafa koa mety hafa koa fanazavana an'io. Amen. Arakaraka fitarian'ny fanahy masina zany io. Tsy azo hoe manaka antsika tany amin'ny fianarana, tany amin'ny fianarantsika tsika tany amin'ny école, dia ohatra hoe malagasy filôzofia io, na malagasy ohatra io, dia le
le fianarana le zavatra nataontsika nianarantsika iny tsy maintsy hoe iny no valiny rehefa any amin'ny examen ohatra. Tsy tahaka an'izay ny amin'Andriamanitra fa io tenin'Andriamanitra io na mipody impiry ianao mamaky an'io de misy teny vaovao foana omeny. Halleluja. Ka izay itarihan'ny fanahy masina antsika eto halleluja, izay no itondrantsika azy. Amen. Hoy izy ao andiny voalohany, ary nitsangana teo ambony fasika ranomasina izy de ilay dragona. Le dragona de le menarana ela de le satana Lucifera. Ny amin'ny biby roa izy izay mpanompon'ny dragona. Misy biby roa zany mpanompon'ny dragona, le dragona satana. Le mpanompony anankiroa de le antikristy sy le mpaminany sandoka. Alléluia. Efa nisy nanazavaiko an'izay teto hoe izy maka endrika anankitelo. De le mpaminany sandoka de le antikristy de izy Lucifera. Zany hoe makatahaka an'Andriamanitra ihany koa izy hoe ray zanaka fanahy. De le ray Andriamanitra zanaka nefa izy tsy hitovy amin'Andriamanitra. Zany hoe izy zany plasiny de pakatahaka foana. De zay nakany endrika hoe izy le dragona, izy zany hoe ray, de antikristy le zanaka, de lay mpaminany sandoka le fanahy masina. Azontsika angamba le izy. De le antikristy zany io le zanany, le aka place zay efandrasany occultisme, franc-maçonnerie, satanique, ny sorcier zany rehetrarehetra zany zareo zay de efa mahafantatra an'io zavatra io ary efa miandry ny fotoana. Alléluia. Izay rehetra manao pacte aminazy ihany koa, manao fifanekena aminy na tsy izy franc-maçonnerie izy fa olona tsotra fa manao fifanekena aminy de efa mahafantatra hoe antikristy hanjaka eo. Alléluia. De ny mpamina sandoka koa efa mahalala an'izay reny manangana fiangonana satria be dia be izy ireo am'izao manangana fiangonana de reny efa miomana amin'ny avian'ny antikristy. Alléluia. Zany hoe tsy zava-baovao amin'izy ireo efa fantatry ny zareo. De tsika kristiana koa zany mila mahafantatra an'izay zavatra zay, mila mahalala an'izay zavatra zay hoe efa ao izy, efa ao ny antikristy, fa miandry ny andehanany ny fampakarana ny fiangonana. Alléluia. Satria izy raha mbola eo ny fanahy masina tsy afaka hanao ninninina izy. Izany hoe alohany hipetrahany eo mety hisy lalàna apetrany eo, misy lalàna hipetraka eo. Amen. Fa rehefa izy aka place eo amin'izay, amen, eo de le izy amin'izay manjaka. De eto izako rehefa nazavana ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7. Le bibidia de antikristy. Ary hitako fa indro izy nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka. Le ranomasina de azo oharina amin'izao tontolo izao ihany koa. Firenena le ranomasina. Nanana tandroka 10. Tandroka 10 raha mamaky tsika ao amin'ny APOKALYPSY 7:10 de fanjakana 10. Sasa vakitsika le izy. Tandroka 10. APOKALYPSY 7:10. Alléluia. 12:10. Ary ny tandroka 10 izay hitanao dia mpanjaka 10 izay tsy mbola nahazo fanjakana. Mpanjaka 10. Izany hoe misy mpanjaka 10 de io le tandroka 10. Nanana tandroka 10. Amen. De zany hoe eo ambany fahefany zao ireo mpanjaka 10 ireo. Ambany fahefany antikristy sy loha 7. Loha 7 ihany koa dia mbola ambarana izy ato amin'ny APOKALYPSY 7:10 eo. Loha 7 de tendrombohitra 7 izay ipetrahandra vehivavy. Loha 7 misy anazavana an'le loha 7 mbola firenena 7 koa io le tendrombohitra 7 io. Firenena 7.
Ya afaka vakinao le apokalypsy toko fahafito ambin'ny folo fa azavaineo izy zavatra io. Amen. Ny loha fito izy de tendrombohitra fito izy apetrahana vehivavy. Izany hoe tendrombohitra dia azo oharina ihany koa firenena fito. Amen. Izany hoe nanana izy tandroka folo de nanana izy firenena fito mpanjaka folo izany hoe izy zany nandidy manapaka amin'ireo firenena reo. Amen. Ary izy no miasa amin'izao tontolo zao, izy no manjaka mahatonga ohatra hoe filoham-pirenena maka ny toerana eo de tsy maintsy misy fifanekena ataony ahafahany filoham-pirenena mitondra eo. Raha tsy hoe olon'Andriamanitra izy, raha tsy hoe olona hoe matahotra an'Andriamanitra zay koa hafa, fa presque raha vao olona hitondra firenena gouvernemanta ao anatin'ny resaka politika, areo ny akamaroan'izy ireo de manao fifanekena amin'ilay bibidia, amin'ny dragona. Ary tamin'ny tandrony de nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy. Diadema folo zany nomena azy. Fa Andriamanitra Jesosy raha mijeritsika ny diademany de be debe tsy voaisa. Ao amin'ny Apokalypsy toko 7:20. Fa le ny dragona de misy fetrany folo. Zany hoe misy fetrany le diadema nomena azy. Fa ny an'i Jesosy kosa, alleluia, Apokalypsy toko 7:20, mila soratana mihitsy amizay tsy hadinotsika re izy. Amen. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro ny soavaly fotsy, ary izay nitangina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarino no hitsarany sy hiadiany. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro. Ny an'i Jesosy diadema maro eo tsy voaisa. Fa ny an'i Lucifera misy isany. Lucifera misy isany 10. Amen. Lucifera dia noharian'Andriamanitra. Andriamanitra nahary azy. Andriamanitra no mpahary, fa izy namboarina. Manambara an'izay zao amin'ny Ezekela. Ezekela toko 4 nga izy manambara hoe nohariana tamin'ny vato safira, nohariana izy tamin'ireny, de izay nametrahana azy izy ho nanana endrika tsara tarehy izy tao an-danitra ao. Alleluia. Ary nanany plasy izy plasy izy no pidera, izy no pitarika tao amin'ny kérubim. Alleluia. Izy zany tena hoe namen'Andriamanitra plasy tsara, izy takaikin'Andriamanitra mihitsy Lucifera. Ka zay nalalany sekren'Andriamanitra fantany, kanefa kosa misy eo tsy fantany. Alleluia. Satria zay maha-Andriamanitra ny Andriamanitra azy. Fa izy takaikin'Andriamanitra. Amen. Ka zay nahatonga azy nialina fa te haka plasin'Andriamanitra izy. Haka plasin'Andriamanitra izy ka nikomy niaraka tamin'ny anjely izy. Nikomy niaraka amin'ny anjely izy hoe zao aka plasy eto, zao azo toerana, de tonga le fialonana zany aka plasy ny toeran'Andriamanitra, de tonga niady tao an-danitra ao. De hitantsika le Apokalypsy toko 12. Tonga le ady tao an-danitra ao fa tsy nanana toerana tao tsony izy. De noho ny fahatezerany de nazera izy tety ambony tany. De izy le nazera niaraka amin'ilay anjely nikomy taminy. Alleluia. Nefa izy nana plasy tsara tao an-danitra ao. Nefa izy nana plasy tena hoe sarony hoe na ny anjely ara de tena hoe mamirana azy satria izy no pitarika. Izay mahatonga pihira n'izao tontolo zao be de be, satria izy olona pidera, pihira. Amen. Nanazava kanto izy Ezekela toko 4 izy ny Jesosy adiniko manambara ny satria fa ela ny amakiako an'izy io. Amen. De ananany zay zavatra mahatonga le ny olona ananany harena, vatosoa, volamena, satria nohariana tamin'io mihitsy izy. Halleluia. Amen. De tohizako de rehefa nazera zany izy ireo taty ambony tany, de ny anjely de le anjely dessus, de izy ireo ny sasany amin'izay nanena ambany ranomasina, de ny sasany ety ambony tany le maka endrika olona izy, nefa izy
de voly a de ao ihany koa ny any amin'ny deuxième ciel, premier ciel, alléluia. De le dragona, de Lucifer manano trône ihany koa izy a, de misy anjely ihany koa manodidina anazy a, fa le anjely efa hoe zay hoe fanalavo zay zany, le anjely mamitaka. Amen. De noho ny fahatezeran'ny Lucifer zany de ny plan de hanapotika ny zanak'olombelona mba hahatonga ny zanak'olombelona tsy hino an'Andriamanitra tsony. Hahatonga ny zanak'olombelona tsy hitady an Jesosy tsony, tsy hangetahita, tsisy hoe fifandraisany amin'Andriamanitra tsony. De ny créer izy zany, manamboatra izy zany plan, manamboatra izy zany zavatra be de be hamandrihan'ny olombelona rehetra ety ambony tany. Anisan'ireny le hitantsika le zavatra hoe tsy hoe tsika tsy azo ampiasa fa azontsika ampiasaina ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny télévision, ny téléphone, satria misy royaume-ny fanjakany de reo zany fabriquer-ndreo rehetrarehetra reo ahatonga nany amin'ny téléphone, mahatonga ny tenin'Andriamanitra ampidiro anaty téléphone ao izy, ny tenin'Andriamanitra, mba hahatonga ny kristianina tsy hifantoka tsony anana baiboly amin'ny tanana. De rehefa ataotsika amin'ny baiboly izy amin'ny téléphone de automatique izy ampidiritsika ny WhatsApp, ny messager, de anatin'izy mamaky baiboly misy olona mandefa message de tsy mifantoka izy amin'ny tenin'Andriamanitra, na tsika mahafantatra zany, mahalala an'izany tsika. Raha tsika ohatra eo mamaky baiboly misy olona mandefa message aminao, automatique ianao mamaly an'iny message tsy mifantoka ianao. Alléluia, fandriky ny satana reo rehetrarehetra reo ahatonga antsika tsy hifantoka any amin'Andriamanitra tsony. Alléluia. Satria fantatsika fa Andriamanitra masina, Andriamanitra mila hajaitsika, ka raha vao misy ohatry zany na ny tsy afaka manatrika an'izany Andriamanitra satria tsy mifantoka ianao. Fa ianao rehefa mamaky baiboly mila mifantoka mihitsy ianao, miresaka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra iresaka aminao amin'ny alalan'ny teniny. Ka raha misy fanelingelenana de tsy miconcentré ianao. Izany rehetra zany plan izy ireo. Misy ny royaume, ny trône izy ireo 999, misy koa ny 888, ny 77, 66 et 666, misy ny 11, misy ny 33, reo rehetrarehetra reo de anazy izay fironon'izy ireo. Ao ny reo manao fifanekena aminy de les sorciers, de le ny royaume ny sorcier de 333, 333, de ny 111 tsy tadidiko ina le 111 iny, 777 resaka nudité, le mahatonga ny olona mitanjatanjaka am'izao de resaka le fitafiana mitanjatanjaka. Le rehetrarehetra reny zany ataony zany zay rehetrarehetra ahatonga ny olombelona zany tsy hanome haja an'Andriamanitra tsony de tezitra Andriamanitra, de mahatonga ny Andriamanitra hoe tsy hanana tsy hifandray amintsika, de ny tanjona zany tsy hifandray amintsika zany, tsisy relation tsika amin'ny Jesosy tsony. Ny tanjona zany de tsika hiala, ary rehefa indrindra hoe miala amin'ity tany ity de ho azy ho any amin'ny helo, hiaraka amin'ny any, zay zany ny tanjon'ny Satana, Lucifer. Izy ny tanjonany hoe andeha akany daholo satria izao izy fa tsy nanana fahefana tsony ao an-danitra ao, de ny olona rehetra ho tomoko ankany amin'ny helo. De izy moa namoronay na hitantsika hoe Jesosy tonga tety, tonga nofo tety Jesosy Andriamanitra, de izay ihany koa nataony hoe tonga koa ny ANTICHRIST mba hanjaka koa, zany hoe makataka an Jesosy foana izy. Alléluia. De ny mpaminany sandoka zany de reny ampiasainy ihany koa, manaka antsika hoe ampiasainy Jesosy tsika de maka olona koa izy ampiasainy. Alléluia. De misy ihany koa ny royaume ny resaky sakafo ao amin'ny 888, royaume resaky sakafo koa, fikarakara amin'ny sakafo zay koa mazavatra hafa. Amen. Fa hitondrako atsika zany amin'izay fanazavana zay hoe ny devoly tsy matory miasa andro aman'alina, ary fantany fa kely sisa andro iainany. Amen. Toy izantsika rehefa fanazavana. Ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy, mpiteny ratsy, raha tsika mpiteny ratsy, alléluia, ialatsika zany. Amen. Ialatsika satria anisan'ny ANTICHRIST tsika, anisan'ny Lucifer tsika miaraka aminy. Izay no tanjona, na tsika tsy manao fifanekena aminy fa miaina amin'ny zavatra ataony de anisany ihany koa tsika. Ny mpiteny ratsy, io zay fitenenan-dratsy, ny lohany izy de nisy anarana fitenenan-dratsy.
amin'ny lohany eny fitenenandratsy. Ary ny bibidia zay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Daniela dia efa nahita an'io tany am-boalohany. Vakitsika raha vakio ihany koa ny baiboly ny Daniela. Daniela efa nasehon'Andriamanitra an'io. Dia le leoparda dia firenena io. Misy firenena fa tsy tadidiko Angleterre angamba io manan'io symbole leoparda io. Firenena io, alleluia. Ary ny leoparda ary ny tongony tahaka ny, ary ny bibidia zay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera. Izany hoe izy zany nanjaka amin'ireo firenena maneran-tany reo. Amen. Presque anjakany ireo firenena rehetra maneran'izao tontolo zao io. Alleluia. Ahitantsika hoe mpitandro filaminana, ny mpiasa mpanjakana anazy, miditra amin'ny fiangonana koa izy amin'izao. Fiangonana presque anazy ny fiangonana amin'izao. Misy nampanompon'Andriamanitra ohatra izy tsy manompo sampy, izy tsy manao fanekena amin'ny devoly, fa le stratégie ataony dia efa tafiditra ao Satana. Alleluia. Ary ny tongony izy tahaka ny bera koa ngamba risy bera io, symbole-ny risy. Dia ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ngamba liona Amerika. Tsy tadidiko fa ela nijery an'izy io. Amen. Ohatrohatry zay zany fa ianao afaka mitady any amin'ny internet. Ina ny symbole ny firenenan'ny Amerika, ina ny symbole ny firenenan'ny Russe, ny firenena tiako Angleterre, ary France. Ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrana ary fahefana lehibe. Lay dragona dia Lucifera manome fahefana an'ireo firenena reo. Amen. Manao fifanekena amindreo mba hahazoan'izy ireo pouvoir, hahazoan'izy ireo hery, hahazoan'izy ireo voninahitra, hahazoan'izy ireo aharitra eo amin'ny plasiny. Amen. Mba haritra izy ireo zany hipetraka amin'ilay toerany dia manao fifanekena aminy, dia manao raha sacrifice olona. Amen. Na ihany koa tsy haiko izay fanekena ataon'izy ireo any. Fa ohatr'izay zany raha ireo firenena rehetra hitantsika io dia miara-miasa amin'ilay dragona. Amin'ny dragona tsy hita maso. Amen. Eo izy. Araka ny teny amin'ny Apokalypsy 7:20. Eo izy fa tsika tsy mahita, fa izy miara-miasa amin'ireo filoham-pirenena. Amen. Dia amin'ny andin'ny telo, ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa, ka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Amen. Nisy firenena anankiray zany hoe firenena io zany mety hoe efa hoe ahoana tenako azy hoe le firenena zany mihena zany ny toe-karenany ao na ny resaka arabola. Fa tsy haiko io firenena io. Izy firenena zany anankiray tena hoe sahalan'ny hoe potika zany. Amen. Tsy haiko na Amerika na France raha amin'izay. Amen. Dia efa ho faty izy ny lohany anankiray, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Dia sitrana izy satria nisy fifanarahana nataony tao amin'ny bibidia indray zany, dia niarina zany ilay firenena. Amen. Izany hoe izay zavatra rehetra azavaintsika zao zany, alleluia, dia le resaka tontolon'ny ara-panahy, fa zavatra fizika hitantsika maso ohatra zao le izy, fa le izy tontolon'ny ara-panahy. Amin'le hoe resaka hoe antikristy. Raha mamaky tsika tany aloha tany amin'ny testamenta taloha, dia ny firenena sy ny fanjakana iray ihany io, ny fanjakana sy ny kristiana ny iray ihany io. Mpanjakan'Israely miaraka amin'ny mponina Israely, ny mponina ny Amorita sy ny sisa, dia samy hoe naika an'Andriamanitra ny Israely. Amen. Fa rehefa taty aoriana le Satana rehefa tafiditra nampizarazara an'io. Alleluia. Ka nampiala ny fanjakana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra.
Jereo ny mpitondra fanjakana am'izao ray vasa isanao anatin'ny 100 na 10 hoe tena hoe inon'Andriamanitra zany. Alleluia. Satria tsy maintsy miditra am'izao, miditra amin'ny hoe ina ma ty, miditra amin'ny tontolon'ny franc-maçonnerie, occultisme izy ireo. Amen. De inona azoany voninahitra sy ampitombo lay elazany sy ny voninahitrany sy ampitombo le taona, amen, le taona ipetrahany eo. Alleluia. Fa tsisy takona zay tsy ho hita ho izy ny tenin'Andriamanitra. Tsisy zavatra zay tsy ho hita. Io zavatra iainantsika rehetrarehetra io ato anaty Baiboly. Io zavatra hitantsika rehetrarehetra io ato anatin'ny Baiboly. Alleluia. Amen. Ary ambaran'ny Baiboly zany. Tsy zava-miafina ao anaty tenin'Andriamanitra, fantan'Andriamanitra. Alleluia. Hitan'Andriamanitra io rehetrarehetra io. Satria ny antikristy nefa vao ina zany mahatonga ny antikristy resaka ohatrany izy miditra izy rehefa miditra amin'ny politika idirany. Nefa tsy nibiny loatra ho politika fa ny anapotika ny kristianina. De ny andrava ny hamono ny kristianina ary ihany koa ny anafoana ny Baiboly. Io Baiboly hitantsika zay mahatonga hoe mila antsika manana Baiboly an-tanana. Satria na io Baiboly io foanan'izy ireo ny Baiboly tena marina. Na io Baiboly io ovan'izy ireo. Amen. Ka mila mana Baiboly an-tanana ianao. Alleluia. Izay ny planao. Ka izay taoko hoe miara-miasa io teo aloha ny fanjakana sy ny kristianina ny fiangonana. Fa nohon' zay hoe plan satana dia asana ny lavitra misaraka mitsy ny fiangonana sy ny resaka politika. Sy ny resaka firenena zany, fitondrana firenena. Ka mahatonga ny mpifiloam-pirenena tsy mahalala an'Andriamanitra intsony. De misy ihany izy ireo makany am-piangonana ohatra. Makany am-piangonana izy ireo fiangonana katolika, fiangonana katolika, fiangonana ina koa tsy haiko. Nefa tsy manompo an'Andriamanitra na ny fiangonana idirana, be deaibe moa fiangonana am'izao. Fa presque ny fiangonana zao tafiditra mitsy ny satana. Marina le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 4:20 efa tafiditra amin'ny fiangonana ny fahavetavetana masina. Le fahavetavetana tafiditra any amin'ny fiangonana. Amen. Ka raha vao miditra ao le antikristy zany anjaka ao de miditra izy amin'ny resaka politika, amin'ny gouvernemanta idirany. Satria ao amin'ny gouvernemanta ao no amehena ametrahany lalàna, ahafahany ametraka ny lalàna hifehezany an'izao tontolo zao ty. Amen. Ka rehefa tafiditra eo izy automatique izy hitantsika zao corona iny tsy maintsy manao kasibosy, tsy maintsy mifanelanelana nefa de automatique ny olombelona rehetra ety ambony tany manaiky. De izay nidirany ao amin'ny gouvernemanta ao izy no ametraka lalàna. Raha mijery koa tsika ny film ny film ny kristiana any Chine. Ny any Chine enjena, amen. Enjena ny kristiana mitory an Jesosy tena vonoina ho faty. Misy film jereko zay tena hoe mampalahelo, tena zavatra marina, tena torturena, tena henoko mitsy fanamasa ohatrin'io ny ataon'ny Kristy, antikristy rehefa hipetraka eo. Tena hoe tiako ny terinazy fa tena tsy zakany maha-olombelona. Kanefa kosa tena hitanao le kristiana fa rehefa fanahy masina ao anatinao ninina ataon'izy ireo ty nofinao ty. Afaka ataon'izay tiany atao anazy ty nofinao ty. Paul ny teny an'izay. Kanefa ny fanahinao kosa mahery ao anatin'izany. Alleluia. Fa enjena ny kristiana ny Chine vonoina ho faty, milefa any anaty ala, anaty aram-bato, any ambanivohitra. Vonoina ho faty zay rehetratratra en prison. Ohatrin'io izy ny fanahy masina tandroana nijery ihany koa. Ohatrin'io izy ny ahazo ny kristiana, ny antikristy rehefa tonga eo. Halleluia. Any Chine tsy azo toriana, tsy azo tenena ny anaran'i Jesosy. Ohatr'izany ny ataon'ny antikristy rehefa tonga eo tsy mahazo manonona ny anaran'i Jesosy ny kristiana. Halleluia. Miafina ny kristiana. Amen. Raha azo ataontsika aleo miakatra rehefa tonga Jesosy. Raha tongavan'i Jesosy aleo miakatra. Aleo mametena dian'izao miala amin'ny fahotana. Tsy zaka atsika zany, tsy zaka maha-olombelona. Amen. Afaka mijery amin'ny internet anao zay reo film le kristiana enjena any Chine.
Hitantsika nanenjena le tany Afghanistan. Natao anaty sase novonoina ho faty. Ohatra tsy mitsitsy Antikristy rehefa tonga eo. Tsy mitsitsy. Alléluia. Zay mahatonga an Jesosy miteny antsika dian'izao hoe amboaro ny fiainantsika. Ny lainga tandremo, tian Jesosy ny lainga, tian Jesosy ny fitenenan-dratsy, tian Jesosy ny fitafiana tsy mendrika. Andranomasitsika raha tonga Jesosy amin'io fotoana io. Jeren'ny film tena andranomasina ny ankohonako Jesosy. Ny ankohonako. Amendin'ny adeny ankoka teo anoloan'ilay dragona ireo satria izy no nanomeny fahefana ho an'ny bibidia ary ny ankoka teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy. Riava malala. Iakoka eo amin'ny bibidia ny olona rehetra ety ambony tany. Iakoka amin'io antikristy io. Satria izao tontolo izao ty mosary ho avy catastrophe. Amen. Izany catastrophe ma zany hoe tsisy azonao ilefasana na ho aiza ianao. Na ho aiza tsisy azontsika ilefasana raha tsy ao amin'i Jesosy. Aza miankina amin'ilay asa, aza miankina amin'ilay vola. Nampampiasa anao tsy fantatrao rehefa miakrizy l'économie eran'izao tontolo izao tombé. Amerika ao tombé. Amerika ao izara roa, isorotany be. Alléluia. Isy bomba hipoaka, guerre mondiale. Guerre. Eventsika mijanona Russie Ukraine zany de tsaratsara atsika fa mbola tsara tsy miatsara tsony zao fiainana zao. Alléluia. Tsisy azontsika antoka raha tsy ao amin'i Jesosy. Faty maty tsika ao amin'i Jesosy, velo tsika ao amin'i Jesosy. Alléluia. Amen. Crise totale zao tontolo zao de izy amizay itsangany eo le antikristy hoe zaho tena manana, tena afaka anampy an'izao tontolo zao, zaho afaka anao an'izao. Izy amizay maneho ny tenany eo mivoaka eo izy aneho hoe izy ny solution am'izao tontolo zao ty. De manaiky azy daholo ny filoham-pirenena, manaiky azy daholo ny olona. Inzay le hoe omeny fahefana de miankoka eo aminy izy. Eo anoloan'ny bibidia ireo ka anao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy. Tsisy tahaka azy zany. Satria izy salany mody eo hoe vahaolana. Nefa izy ihany ny fototry ny rehetrarehetra, nefa izy mody seho hoe ho vahaolana. Alléluia. Hoe amahaolana izy. Fa tsisy vahaolana afa-tsy ao amin'i Jesosy rery ihany. Amen. Alléluia. Riava malala raha azo atao dia aleo miomana dian'izao mba ho tafakatra atsika rehetra. Mba ho tafakatra fa tsy ho zaka ny zavatra izay hitranga eo. Tsy ho zaka atsika io. Amen. Tsy zaka atsika. Dian'izao tsika mitady an'i Jesosy. Aza atao voalohany le asa vola. Voalohany raha vao misy zavatra voalohany ataontsika mihoatra an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny Tompo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, mierinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Voalohany indrindra Jesosy ny tiavintsika. Amen. Fa raha izay tsika tsy afaka tsika andeha araka ny fanahy. Diny fahadimy dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy ary mena fahefana mba hiasa 250 volana. Nomena fahefana zany izy nomena lela miteny zavatra miompampana fitenenan-dratsy. Iza ny mpiteny ratsy? Satana, Lucifera. Teny raha tsika tany amin'izao toa zao tsy nalala teny vaniraraka angamba fitenitsika teny tsy voahevitra. Iza mpanao an'izany? Satana, Lucifera. Amen. Iteny zay tiany tenenina izy rehefa tonga eo ary tena hoe araka ny teny eto hoe ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Hiteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izy. Izy zany iseho hoe izy no Andriamanitra.
izy tenitenany hoe izy no Andriamanitra, de manevateva an'Andriamanitra amin'izay izy miteny ratsy an'Andriamanitra. Fa eto izy de miteny izy amin'ny 15 hoe nomena, zany hoe nomena lalana izy, zay no afahany hoe manjaka ao mandritra ny 7 taona. 12 volana andasy 12 volana amen. De sy ny anarany dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra ny an-danitra. Natra ny ireo mipetraka an-danitra tenenany ratsy ny tabernakeliny dia sarany hoe tsika. Halleluja. Teny ratsy hoe fanaratsiana ny kristiana, fanaratsiana ny anaran'i Jesosy, zay no ataony rehefa avy eo izy tonga eo akany plasiny. Amen. Isy ny teny hoe le olona nampiasainy Satana efa ao izy, efa ao ny fitaovana rehetra amin'ny andro anjakan'ny Antikristy, ny ampijaliana ny kristiana. Fa vao manao daholo io. Ny machine misy izy ina teneny ihany ohatrany rapevana ny vatana sy ny sisa, ampijaliana zany tapatapana zany ataony nefa izy tsisy fahafatesana amin'io. Ary efa ao izy le Antikristy io izy, satria hanao ny toerany. Fa zay zany le izy hoe efa ao izy de efa ao izy le zavatra rehetra ampijaliana ireo kristiana izy, efa voamanao daholo izy. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, namena lalana izy le hamono ny kristiana. Ny olona masina de le kristiana, namena lalana izy hanenjika ny kristiana, hamono ny kristiana. Afaka ianao mitape amin'ny YouTube jerenao le fanenjena ny kristiana any Chine, amin'izay mba ho hitanao hoe ahoana ny zavatra hitranga amin'izany. Fa ohatrohatran'izay mihitsy ny zavatra hisy, fampijaliana hisy. Na vehivavy io na lehilahy, tsy mitsitsy izy rehefa tonga eo, tsy mitsitsy io, satria fahavalony mihitsy Andriamanitra, ataony fahavalo. De fahavalony koa zay manaraka azy. Ka tsika milaza kristiana, tsika milaza manompo an Jesosy, ao ka tsika andeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasina, tsisy ota, tsisy zany olona mandeha milainga ianao de hoe hiditry ny lanitra, mandeha amin'ny fiatsaram-belatsihy ianao de hiditry ny lanitra. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra Mateo 7:20 hoe ny ray ho raisina, ny ray ho tavela, mba tsy ho tavela zaso ianao, mba samy hiakatra tsika rehetra. Eleo le fampianarana tsy izy misafosafo le fahotana, safosafona le fahotana, tsy toriana le marina. De ny fanahiniza no very, fanahitsika no very. Aleo marary meno an'le teny amboarin'i Jesosy, ny zanaka tiako izy no faiziko. Tiantsika matoa tenenina, mba tsy hakany amin'ny elo, mba tsy ho any amin'ny... Oh, halleluja. Hitatsika angamba le fijoroana vavolana tao ny teneny koa le afo mandoro ny any amin'ny elo, afo may. Zany nandalo kely ohatry zao fa tena tsapako na ny hoditry miala amin'ny vatako, tsapako hoe miala le hoditro. Ary navela 17 ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Navela hiady tamin'ny olona masina izy, haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona samihafa fiteny, firenena rehetra maneran-tany, nomena fahefana ny Antikristy. Tsisy afaka handositra. Tsisy afaka mandositra tsika rehefa eo izy. Marina fa Andriamanitra no mahita izao rehetra izao, fa izy no mena fahefana nge. Mena fahefana izy mandritra ny 7 taona. Mandritra ny 7 taona tsisy tsy ho hita ny plasy misy ny kristiana.
fantany satria teknôlôjia ny anjaka hojerentsika ny tapany faraka amin'ny folo rehefa avy ary fiteny ary firenena ary ankoka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Iankoka eo amin'ny olona rehetra ambonin'ny tany. Eritrereto fotsiny hoe olo rehetra ambonin'ny tany. Dia anao le kristiana rehetra tsy ankoka amin'izay kristiana tena hoe hazaka koa zany, izay tena hazaka. Izay hazaka no tsy hanaiky ankoka na ho faty. Fa raha kristiana eneny fotsiny mandeha fahazarana fombafomba sy kristiana mandeha fotsiny hoe zista manara-drenirano fotsiny tsy atohitra ny antikristy. Alléluia. De tohizako hoe ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amina renana izao tontolo izao. Izay rehetra tsy voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana hanaiky ny antikristy. Alléluia. Raha ohatra hoe mbola ohatra hoe mety hoe misy mission ataonao ngamba hoe izay tsy fantatra hoe misy mbola hoe anao mission anao hijanona ety. Amen. Atavelanao zay koa mety hoe programan'Andriamanitra anao mission anao amin'ny tribulation ianao no hitory sy arakaraka zany arakaraka zay tsy fantatro. Fa raha azo atao de aleo miakatra ihany, aleo miady vatra amin'ny Jesosy. Jesosy za tsy te taveleto, za Jesosy hiakatra. Amen. Alléluia. Raha ohatra moa mission ny ataonao eto, misy mission mpanaovany toa hoe mety mbola anjaranao nijanona. Amen. Jesosy hiaraka aminao amin'izay fotoana zay. Fa raha azo atao dia aleo miakatra tsika rehetra. Raha misy izy manatsofina aoka izy hiaino. Tsika rehetra manatsofina tsika aoka hiaino halala an'izany. Ahafantatra fa efa eo ny antikristy, efa ao izy. Amen. Dikan'izay Jesosy koa efa andalany, tsy hoe Jesosy fa ho avy fa efa eo Jesosy, efa avy, efa eo izy. Fotoana fotsiny sisa andrasana. Tsy hoe miandry izy satria za mbola manota dia andrasana zay vao izy ho tonga. No, tsy zay. Fa rehefa tonga le lera, le fotoana zay voasoratra ao amin'ny agenda, ny programa zay rehetra ao an-danitra ao dia vita. Tsisy afaka andosy rehefa mitsoka ny trompetra lasa. Tsy hoe miandry ny rakoto rasoa zao, miandry ny zanak'oreo za iry za zay vao hitsoka ny trompetra. Tsia. Andriamanitra zay ny anarany Andriamanitra. Itsika no manaraka ny ataony, itsika no manaraka ny sitrapony, fa tsy itsika ndray no andrasany Jesosy. No zay toko elao le fampianarana hoe Jesosy ane mamindra fo e. Jesosy micomprendre anao, tsy micomprendre tsika zany Jesosy. Tsika no mila micomprendre an Jesosy. Tsika mila micomprendre azy hoe miala amin'ny ratsy, mandeha araka ny didiny. Alléluia. Fa rehefa voasoratra ny daty sy ny ora hoe vita, toka ny trompetra, vita ny rehetrarehetra. Amen. Tapitra vola zao, tapitra ny lera. Amen. Zay meny eo fa tsy haiko hoe ny leran'ny lanitra tsy mitovy, ny fotoanan'ny lanitra tsy mitovy fotoanantsika aty. Dia voalazanao amin'ny Petera izy milaza hoe indray andro amin'ny tompo izy arivo-taona. Ny arivo-taona indray andro. Zany hoe tsy mitovy. Amen. Tsisy mahalala atsika. Alléluia. Fa ny zava-mitranga mitatsika maso, fantatsika no aizantsika hoe andalana Jesosy. Itsika natao halala, atao hafantatra ny tenin'Andriamanitra. Amen. Fanoharana omeny atsika lalatsika. Zay voalazany ao Matthieu 4:20. Alléluia. Raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Iza le teneneo tsika kristiana le mila mana faharetana sy finoan'ny olona masina mandritra ny fanenjehana io.
raha ohatra ka tavela mba tsy ho tavela zasy ianao satria le antsika mandeha aranofo ihany koa ranofo be. Amen. Nofo moa zany dia manohitra ny fanahy. Anisan'izay koa hatavela atsika. Mety mivavaka ihany tsika, mivavaka tsika, manao ny asan'ny tompo tsika, nefa mbola ao le aranofo tsy maty, tsy maty. Teny Jesosy tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko. Dikan'izay tsy anao tsony mandeha fa Jesosy. Le manao zaho. Mila maty le zaho. Andiny faraka amin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Nisy koa zany indro nisy bibidia iray. Iza le tenenina eto? Niakatra avy tany amin'ny tany. Avy amin'ny tany. Nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry. Iza le zanak'ondry? Jesosy. Tahaka ny zanak'ondry, nakatahaka tahaka ny zanak'ondry. Bibidia koa izy, mbola namany Antikristy izy, fa maka endrika tahaka ny Jesosy. Alléluia. Sady niteny tahaka ny dragona, sady naka endrika tahaka ny Jesosy izy no miteny no miteny tahaka ny dragona, teny tahaka ny Lucifera. De le mpaminany sandoka. Alléluia. De reny manangana fiangonana amizao nefa izy devolony ao ambadikiny. Amen. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany. Zany hoe ananany koa zany le fahefana nananan'ilay bibidia voalohany. Mitovy amin'ny bibidia koa zany izy mana fahefana koa izy ao. Alléluia. Dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba amizay monina eo dia nasainy miankoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany. De rehefa tafakatra io, efa tafapetraka ao le mpaminany sandoka io. Alléluia. De izay rehetra ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay ferany saika nahafaty azy. Amen. Zany hoe asainy koa zany ny olona iankoka. Zay mahatonga antsika hoe raha antsika makany amin'ny fiangonana zay andehanantsika. Alléluia. Sa tsy mandrary ka makany am-piangonana aza makany amin'ny tsy miteny an'izay zany fa mila fantaritsika hoe, mila fantaritsika tsara hoe avy amin'ny Jesosy ve olona io mpanompon'Andriamanitra io. Amen. So de miankoka amin'ny bibidia ianao, so de efa miankoka amin'ny Antikristy. Ny Antikristy, marina Antikristy ho tonga eo, avy eo, hipetraka eo zakany plasiny. Fa antsika amin'ny zavatra hoe tsy fantatsika koa, misy tsika efa miankoka amin'ny Lucifera. Alléluia. Ny fitiavantsika n'izao tontolo zao, ny fanarahantsika ny fanaon'izao tontolo zao, ny fanarahantsika, ny fanaovantsika ny fiainan'izao tontolo zao ary ihany koa itsika zay mbola manao ny fiainantsika mbola tsy miala amiratsy dia anisantsika efa miankoka amin'ny Antikristy, efa miankoka atsika amin'ny Lucifera. Mbola vakitsika ny jona voalohany rehefa avy eo alalantsika an'izay zavatra zay. Alléluia. Dia sainy le olona zany miankoka amin'ilay bibidia voalohany zay efa sitrana tamin'ilay ferany saika nahafaty azy, ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'olona aza. Izay le mpaminany sandoka eo. Manao famantarana be izy. Efa eo izy amizao, fa mbola plisika an'izay no ataony rehefa tonga eo ny Antikristy. Mbo mihoatra an'izay no ataony rehefa tonga eo ny Antikristy. Amen. Amizao izy efa be debe, efa miparitaka zareo amizao. Miparitaka reo amizao. Mitandrema atsika. Mitandrema atsika. Tsy misangy Satana
Fatantsika fa tsy mahita izy manko fanahy. Fatantsika fa hoe olombelona tsika tsy tsika tsy hitovy aminy hoe ahita le zavatra takony. Izy miasa amin'ny zavatra miafina amin'ny aizina miafina manao ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Fantany zanak'olombelona fa tsy mahita tsy mahalala. Raha tsirao ampiasainy no manamaso telo, mahita mahafantatra. Alleluia. Ka manangana fiangonana etsy sy eroa izy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Manangana fiangonana. Karaha fiangonana hitany hoe mora azo andeha, mora tafiditra izy mampiditra ny stratégieny ao. Alleluia. Misy olo io zay tenako teo amin'ny voalohany hoe olo io tsy manao fanekena aminy, tsisy fantany momba ny Satana ohatra zany, fa na ny fanarahany ny hoe manaraka ny zavatra ataony. Ohatra izy mametraka misy hoe fantany io fiangonana io zany, ohatra hoe misy olona irahany hoe io fiangonana io izy hitany hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, de mitady moyen foana izy hidirany. Na tsy fiangonana fa na izasy ianao aza, fantany fa mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahamasina ny fatahoran'Andriamanitra, mitady plan foana ny Satana hamandriany atsika, handavoany atsika. Ka izy mampiasa stratégie be dia be amin'ny alalan'ny olona. Mety olona io ampiasainy ampidiriny makany amin'ny fiangonana ohatra, na ampandehaniny any amintsika ohatra. Amen. Handavo atsika. De tsika tsy mahalala. Misy olo zay hanampy ny fiangonana zay anao, de lasa anao de manaiky an'iny, iny vola raisinao iny. Amen. De fenao efa manaiky fifanekena aminy. Alleluia. Ka de maro ny fiangonana tafalatsaka amin'io, maro ny fiangonana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra tafalatsaka amin'izay. Na koa hoe izay le teneny hoe mandeha ara-nofo be ao anatin'ny mirehareha, firehariana, fizaozaona, fieboebona, de efa tafalatsaka amin'ny fampianaran'ny demonia. Omaly ny resaka an'izay tsika, fampianaran'ny demonia, fampianaran'ny Satana. Fantaro ny zavatra rehetra. Zay hoe tsika mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo be hitanao ohatra zao. Io olona hitanao mety hitanao ohatra zao izy de tsara aminao, de manao zay hitanao tena manampy anao reo, nefa tsy fantatrinao ny ambadikany ao. Halleluja. Zay hoe tsika manontany ny tompo foana tsika amin'ny zavatra rehetra. Satria Satana tsy teny mihitsy hoe za ty Lucifera, za ty Satana. Tsy teny an'izay mihitsy izy. Na za ty anao anisy marika eo aminao. Ny marika 666, marika rehetrarehetra efa eo reo. Fa itsika raha vao tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa manao efa misy ny marika ny Satana 666. Raha mandainga atsika, mijangajanga atsika, mangalabadin'olona atsika, miatsara velatsitsika, teny raha atsika tsisy fitiavana zareo zany, efa manana ny marika ny 666 tsika. Halleluja. De manao famantarana lehibe izy ka de mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imasony olona azy. Ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo imasony bibidia. Sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Tsy haiko zany eto mety hoe nisy zavatra nahazo azy eto. Amen. De nefa velona ihany satria izy ane antichrist ane Lucifera mihitsy izy. Lucifera miditra ao anatiny. Fanainy Lucifera ao anatiny. Exemple araiky zay teniko hoe maka endriky n'Andriamanitra izy. Ohatra zany raisitsika Jesosy tonga nofo, iza ny tao anatiny Jesosy? Andriamanitra. Fanain'Andriamanitra ny tao anatiny. Tahaka an'izay koa le antichrist hitsangana hipetraka eo. Ka Lucifera anao blague aminao, anao blague amin'ny tsy blague amin'ny kristianina izy. Vatany izy nofo eo izy olona, fa ny fanainy ao anatiny Lucifera. Ka na isy sabatra eo isy olona hiady aminy, tsy ho maty mihitsy satria izy fanahy. Ho sitrana ihany izy. De hampanaovina sary amin'izay ny olona rehetra ety ambony tany, sary ny bibidia, ny sary ny antikristy. Ny sary ny antikristy atao sary hoe sary vongo. Hitantsika sary ny Maso Maria.
ahoana daholo ny katolika am'izao mandohalaka amin'ny Masy Maria. Alléluia. Mbola katolika reo. Fa amin'izay fotoana zay ny antikristy eo, izy no sariny no alefa miparitaka dia atao iankoka amin'io ny olona rehetra. Satria izy nanao fahagagana, samy hoe fahagagana izy samy hoe voafery izy nefa velona ihany ary ihany koa nanao ohatra hoe crise hitantsika hoe tena hoe izao tontolo zao crise alohan'ny hipetrahana eo tena hita hoe chaos zao tontolo zao, de izy ny hitondra hoe fanafana eo, zany hoe hitondra sany hoe anteny izy hoe za hampisy fiadanana eto, tena hoe androso ny firenena zao anao an'izao, de sany hoe izy mitondra évolution amin'ny firenena zao tontolo zao zany. Lasa nisy ny lasa nandroso le firenena zany rehefa izy mipetraka eo. Amen. De ny ankoka eo amin'ny daholo ny olona rehetra. De atohitra an'izany ventsika ny olona rehetra iankoka eo aminy. De eo izy rehefa eo ny gouvernement ataony ho iray, ny vola ho iray, ny fiangonana ho iray. Fa tsy fiangonana avy amin'Andriamanitra nefa eo. Rehefa eo ny antikristy, tsy fiangonana avy amin'Andriamanitra tsony hitsangana eo, fa ny fiangonany antikristy. Efa misy ho izy am'izao, efa misy izy, efa manodidina an'izao tontolo zao, efa feno. Fa rehefa eo izy de manafoana ny fiangonana, eo am'izay izy manakatona ny fiangonana. Amen. De ny kristiana milefa, alléluia. Milefa ny kristiana mankany eny an-trano, isan-trano mivavaka, tsy azo tononona intsony ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Hitantsika nahazo ny mpianatra, zany no iseho daholo zany. Amen. Zany iseho. Tsy azo tonononareo intsony ny anaran'iny Jesosy iny, fa tsy mahavita fa zahay ohatry zao. Amen. Fa izaho zao efa mahavonjy zao tontolo zao efa mahaolana amin'izao tontolo zao ty. Atohitra an'izay ventsika. Amen. Tsy atohitra an'izany tsika. Amen. Alléluia. Ka dian'izao tsika de manamboatra ny fiainantsika ry hava-malala. Alléluia. De le sarin'ny bibidia miankoka amin'io. Amen. Ny olona rehetra ambony tany. Any amin'ny école misy ny sariny miankoka aminy le olona. Any amin'ny bureau misy ny sariny miankoka amin'ny olona. Eny an-tsena, enao amin'izay tsy hiankoka amin'io satria enao kristiana. Ny pitsikilo eran'io, ny soldat, ny miaramila, ny mijery rehetra tsy miankoka aminy, tonga dia prison, pijaliana. Alléluia. Amen. Ho antsika rehetra ihany koa mivavaka amin'ny tsy manenjika zany hoe le fivavahana katolika miankoka amin'ny Masy Maria. Masy Maria tsy mahavonjy. Tsy mahavonjy ny Masy Maria. Alléluia. Ny chapelet tsy mahavonjy. Amen. Jesosy rery ihany mahavonjy. Ialao le fiangonana fombafomba. Amen. Dia mbola misy fotoana atsika. Ndiny fa arina vela ndiny fa 10 arina vela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ho vonoina izay rehetra tsy miankoka rehetra tenentsika teo. Any amin'ny hôpitaly misy sariny. Ampitenenina mihitsy le sary vongana amin'izay tena hoe hiaiky n'olo hoe tena hoe Andriamanitra ty, Andriamanitra nefa tsy Andriamanitra akory. Alléluia. Na hatramin'ny ny teknôlôjia ampiasain'izy ireo amin'io tena hoe amin'izao fotoana zao raha tena kristiana efa tsy afaka mampiasa telefônina intsony. Na hatramin'ny télévision miteny, misy caméra mahita izay rehetra ataonao anaty tranonao ao. Tsisy afaka mandositra. Amen. Na ny telefônina miteny, le télévision miteny. Sany hoe mampiasa izy ireo zany teknôlôjia robot. De mikontrôla ny fiainana.
zao tontolo zao ny olona rehetra vo contrôle ao anatiny ao. Na ny anaty tôbily misy miteny. Ndiny fahinambifolo ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa, mba tsisy ahazo hividy na hivatra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany. Miala le sary vongana le tenenitsika teo le hoe manao sarina. Le sary vongana ny tenenitsika teo manao sariny, ampitenenina le sary vongana ary apetraka isa manerana resaka bureau misy sary vongana, misy sarin'le bibidia, sarin'ny ANTICHRIST, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny fiangonana, satria fiangonana no hitsangany eo amin'ny fotoana eo, ary ho ray ny fiangonana. Amen. Hoe fitiavana iray ny fiangonana, miray ao ny occultisme, miray ao ny katolika, miray ao ny boudista, miray ao. Nefa tsy avy amin'Andriamanitra, nefa reo tsy manaiky an Jesosy ho Andriamanitra. Misy sarin'ny ANTICHRIST eo de miankoka amin'io rehetra. Ianao afaka hiditra, tsy afaka akoka amin'izany tsika kristiana. Tsy vitan'izay ihany, fa izy amendiny fahinambiny folo eto, fa ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa. Asiany pisy amin'izay koa, ankoatran'ireo de misy ihany koa ny pisy. Izay koa i-contrôle an'izao tontolo zao izy. Tsisy afaka mandositra eo anoloany. Amen. De le pisy ampidirina amin'ny tanana, alleluia, ankavanana. De eo amin'ny handriny. De eo amin'ny handrina ihany koa. Alleluia. Misy teknika ataony zareo zany eo de amin'izay hoe hanaiky an'le pisy ny olona rehetra. De inona ny teneny amin'ny 7:10, mba tsy hisy ahazo hividy na hivatra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany. Amin'izao izy mbola miafikafina. Mbola miafikafina izy le teniko teo le marika ny 666. Tsika rehefa ao anatin'ny fahotana de efa misy marika, mbola miafikafina izy amin'izao. Fa rehefa izy mipetraka eo tsy zavatra miafina intsony. Tsy atahotra an'izany izy efa izy mitsangana eo mipetraka eo. Maka ny plasiny eo. Halleluja. Io vola hitantsika midina miakatra vidim-pianana iny anafoana ny vola izy. Anafoana iny de ataony ray ny vola. Na le fananan'olona halainy ho ny fanjakana, nomboka ho ny fanjakana daholo, ny tanimbary, ny trano, alainy daholo reo. Amen. Io izy hoe mena maimaim-pona nefa amin'ny anaran'ny fanjakana le izy. Alleluia. Misy zavatra hapetrany mitsy eo lalàna hipetraka. Amen. Rehefa izy eo miova automatique izao tontolo izao. Efa anatiny manao an'izany reo ankehitriny. Fa ndalana manao an'io mihitsy. 2023 anao fety tsika. 2023 fety. Tadiavo Jesosy. Tadiavo Jesosy. Halleluja. Tsy haitsika na nipoaka ny 2023. Iny ny zavatra hitranga. Mba tsisy azo hividy na hivatra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Mba tsisy azo hividy izy na hivatra amin'io fotoana izy rehefa eo izy tsy menatra tsony, tsy atahotra tsony izy, tsisy olona atahorany tsony eo. Amen. Ny kristiana miakatra, ingane mba samy miakatra antsika amin'izay. Alleluia. Mba samy an-danitra antsika mideran'i Jesosy. Alleluia. Amen. De eo amin'izay zametraka an'le pisy. De le pisy io obligatoire, tsy maintsy manaiky an'io ny olona rehetra vo afaka mandeha mividy hanina, vo afaka mivatra, vo afaka manao izay tianao atao. Alleluia. Andeha anao hivoaka ao amin'ny bureau, jerena misy an'le marika ve anao.
Andeha any hôpitaly ianao misy marika ve anao? Misy an'le marika pisy na ny tanana na ny handrina. Raha tsisy an'io anao tsy afaka manao ninninna. Tsy afaka manao ninninna. Efa lambolamboiny ny rehetrarehetra. Efa voavidin'ny vola harena sy ny sisa ireo gouvernementany président zay hitondra eo, amen. Ka tsisy afaka andazy. Dia izy eto amin'ny farany hoe indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisan'ny bibidia fa ny fanisany olona izany ary 4,800 no isany 666. Io zany no ataon'ny pisy zany apetaka amin'ny tanana sy amin'ny handrina. Ka izay rehetra zany manaiky, halleluja, manaiky azy rehetra tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana, rehetra tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana dia manaiky automatique, manaiky an'io, halleluja. Amin'izay fotoana zay libre, amin'izay azo tika ataony manambady vehivavy samy mana vehivavy, lehilahy samy lehilahy, dia azo amasina mpiangonany, miditra mpiangonana amin'izay satria izy fahavetavetana amin'izay mitranga, amen. Dia anao ny tena no Andriamanitra izy dia any Israely ao ny ipetrahany, amen. Izay mahatonga efa manomana izy ireo le 3e temple. Alléluia. Ny horloge tika ny famantarana hoe afantarantsika dia Israely afantarantsika ny zavatra mitranga amin'izao hoe efa eo Jesosy andalana. Dia le sokafany 3e temple eo efa vita programma ao daholo io, alléluia. Dia izy anao ny tena no Andriamanitra ka hipetraka ao Israely, alléluia, amin'ilay 3e temple. Dia eo izy ireo anao le ty le omby vonoina, ny raha latsaka sy ny sisa, anao sakrifisy olona. Yava malala. Miteny amintsika ny fanahy masina tandroany dia marana koa azy raisiko ny jaona voalohany, jaona voalohany toko faharoa, jaona voalohany toko faharoa, marana antsika azy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rankizy izao no rafarany ary tahaka nefa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Efa hiditsika ho avy Kristy fa efa ao izy ny antikristy, sady maro izy ny antikristy efa tonga sahady. Zany hoe efa maro zany antikristy hitantsika mandehandeha eny, efa maro ny antikristy. Koa izany no afantarantsika fa izao no rafarany, ho rafarantsika zao. Avy tamintsika ihany no niala ireo. Azavaiko tsara ho azontsika le izy. Avy tamintsika ihany izy ireo no niala. Eto indray le fiainantsika maha-kristianina. Misy olona tsy mahalala hoe kristiana izy nefa efa tsy ao anatiny. Raha vao tsy ao anatiny fanahy masina, tsy ao amintsika fanahy masina, iza ny manjaka? Iza ny manjaka rehefa tsy ao anatsika ny fanahy masina? Ny fanahin'ny antikristy. Avy tamintsika ihany no niala reo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha tahiny namantsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany, fa efa niala izy mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra. Efa niala. Raha tsika kristianina mandeha fotsiny tsika fahazarana makany am-piangonana, tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa tsy ao anatintsika Jesosy. Mila fantaro, mamantatra ny tenako
mamantatra ny tenanao ianao. Zaho toetra fantaro hoe iza no ato anatiko. Ato anatiko ve ianao Jesosy? So de ny fanahin'ny antikristy no anatsika. Ka rehefa nazy tsika mora aminy mandavo atsika, mora amintsika zany no mandany Jesosy. Fa efa niala izy mba aseho fa tsy isatsika izy rehetra. Tsika ntiako tongavana le tsika tsy manaiky le fampianarana tsisy kilema, tsy manaiky le fampianarana famasina anatiny velany sy fakatoavana ny ten'Andriamanitra, fatahorana Andriamanitra. Nareo de tena sarotiny, de tena zao. Iza ny fanahy ao anatinao? Iza ny fanahy ato anatiko? Amen. Mila manaiky an Jesosy tsika. Raha tsika nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, dikan'izay tsika manaiky handeha ny lalan Jesosy na de sarotra aza. Ento le azo fijaliana na de mafy. Ento le azo fijaliana. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina. Ny ositra ny fanahy masina. Ny ositra ny fanahy masina mila ao anatiko sy ao anatinao. Iteneniko eto foana hoe mila ianao mangataka ny fanahy masina foana, minitra segondra, ataovy namana ny fanahy masina. Na de tsy henonao aza ny feony, antsoy foana, mitenena aminy. Un jour izy iteny aminao. Mila zatra atsika miantso ny fanahy masina hitarika atsika. Fa io fanahy masina manana fomba fiteniny maro amintsika. Miteny anatin'ny fotsika izy, amin'ny fieritreretantsika izy, miteny izy, amin'ny sofintsika miteny, alleluia. Tsika zanan Jesosy, tsika nanolo tena ho azy, nandray azy ho tompo monja. Tsika nanolo tena Jesosy de eo ny fanahy masina. Fa itsika no tsy mikolokolo lay fanahy masina. Jereo ny reny olona manana misy tromba reny. Ahoana fikolokoloana an'ireny? Asiany trano mihitsy ao izy mikolokolo an'ireny trombany igny. Fa tsika manao mampalahelo ny fanahy masina. Efesiana 4:7-7. Aza manao mampalahelo ny fanahy masina Andriamanitra, izay nanisihana tombo-kase atsika. Ina mampalahelo ny fanahy masina? Tsika manota, tsika miala amin'ny fanatrehan'ny tompo. Tsy tia mivavaka, tsy tia mandinika tenin'Andriamanitra. Fanahy masina mila ianao mikolokolo ny fanahy masina. Kolokolo izy, antso izy. Matory ianao, fanahy masina via kaiky eto ianao. Misakafo ianao, fanahy masina via kaiky eto ianao. Fanahy masina de ivoaka via ianao miaraka amiko fanahy masina. Aza velanao fanahy masina. Hitan'i Jesosy le fitiavanao azy, miteny aminao izy indray andro tsy ampoizinao. Alléluia. Ka mahalala ny zavatra rehetra. Rehefa ao anatsika ny fanahy masina, izy no miteny amintsika, mampahalala atsika ny zavatra rehetra. Miteny fanahy mandainga atsika miteny tsy miteny fanahy masina, miteny fanahy masina. Miteny amintsika Jesosy, mampitandrina atsika izy amin'ny zavatra, misy zavatra teneniny de hoe aza tao, de aza tao. Miteny izy aza mandeha amin'ny aza miaraka amin'iny ianao fa tsy mety aminao, ny mba niara-pananao, aza mandeha. Satria izay ny tenin'ny fanahy masina. Izay le hoe mankatoan Jesosy ianao. Ankoatra ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika. De misy koa ny zavatra itenenany atsika mila arahantsika. Fa itsika mihitsy no tsy mihaino. Tsika mihitsy no tsy mihaino fa miteny ny fanahy masina. Miteny. Samy manana fomba fiteniny amintsika ny fanahy masina. Na ohatra ianao ivoaka amin'ny fitafinao, tonga de fantatrinao hoe tsy à l'aise ianao. Tonga de fantatrinao tsy mety aminao. De efa dikan'izay tsy manaiky le fanahy masina, esory. Andiny fa 1:20. Tsy nohony tsy fahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny hafantaranao izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina.
noho ny ahafantarantsika. Tsy hoe tsika tsy mahafantatra fa fantatsika zany. Fantatsika. Tsy azo atao mandainga, tsy azo atao ny tsara velatsy, tsy azo atao manao an'izao, tsy azo atao maro, tsy azo atao. De ny anaovantsika azy tsika misakrifisy ny tenantsika. Izay le hoe Jesosy ny velona ao anatintsika de mamehy ny tenako zany aho hoe tsy tiany Jesosy zany ty zavatra ty, na de tian'olona io. Na de tian'olona io na namanao. Avelao izy anao an'io fa ianao mandeha araky ny fanahy, tsy anao an'ity fa tsy tiany Jesosy ty zavatra ty. Ho halany namanao ianao, tsy ho tiany namanao, ahoanao ino zany? Fa ny ara-pananao ny arovanao. Fa ny fantanao izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy tamin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandahan Jesosy tsy ho Kristy. Mpandainga de ilay Lucifera. Raha antsika ao anatin'ny lainga ihany koa dia anisany, alleluia, anisany manaiky an'i Lucifera. Ireny zany le antikristy mandehandeha teneniny. Akoatrin'ireny hoe manao pacte amin'ny devoly, franc-maçonnerie sy ny sisa, akoatrin'ireny. De itsika ihany koa zany raha atsika tsy mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahamasina efa antikristy. Efa antikristy, efa namantsika. Halleluja. Efa tsy mankatony ten'Andriamanitra atsika de efa anisany. Izy no antikristy. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandaha an Jesosy tsy ho Kristy. Izy no antikristy. Iza no mandahan Jesosy tsy ho Kristy? Ny musulman, ny katolika mandahan Jesosy ho Andriamanitra, mandahan Jesosy ho Andriamanitra, mandahan Jesosy ho Kristy. Marobe ny fiangonana mandahan Jesosy hoe mpaminany Jesosy. Efa anisany antikristy reny. Alléluia. Toizako. De zay mandaha ny ray sy ny zanaka zay le izy. Izay mandaha ny ray sy ny zanaka. Rehefa le olona mandahan Jesosy, ohatra zao misy ramatoa anankiray zany de anako ny asa, de niteny azy hoe Jesosy Andriamanitra, Jesosy hoe zanaka Maria, Jesosy Andriamanitra. Ao izy fa aminareo kristiana, nareo protestant izy miteny an'izany, fa anay katolika izy Jesosy ny reniny de Maria, de afaka mivavaka amin'ny Maria zay. No, Maria reny Jesosy miara-nofo, fa Jesosy de Andriamanitra nipetraka tao akibony Maria. Amen. De ny fanahy namolavola azy ary raha vakina amin'ny Baiboly tsy nanao firaisana tamin'i Josefa izy. Tsisy firaisany tsisy firaisany Josefa sy Maria. Izy ary nipetraka tao anatiny. Amen. Ny fanahy masina namolavola azy tao akibony Maria. Reny Jesosy de moa de tsy nasiana discussion teny fotsiny hoe rehefa misy Baiboly amin'ny manaraka ao atoroana anao entiko ny Baiboly de miresaka manazava tsara. Fa tsy nanaiky mihitsy izy. Izay le hoe mandaha an Jesosy ho Andriamanitra le olona, mandaha an Jesosy ho Kristy le olona. Amen. Dikan'izay mandaha an'Andriamanitra. Amen. Itsika ihany koa tsy voatery ny katolika na ny boudiste na ny tsy haiko hoe le fiangonana rehetra mandaha an Jesosy ho Andriamanitra. Itsika ihany koa raha vao mandaha an Jesosy, petera nandaha an Jesosy telo. Dikan'izay mandaha an Jesosy anao mandaha an'Andriamanitra. Mandaha azy anao tsy mandeha amin'ny fahamarina, tsy mandeha amin'ny fahamasina, dikan'izay anao mandaha an Jesosy. Halleluja. Izay rehetra mandaha ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Rehefa mandaha an Jesosy ianao, mandaha an'Andriamanitra. Mandaha ianao tsy andeha araka ny fanahy fa mandeha ara-nofo, dikan'izay anao mandaha an'Andriamanitra. Na mivavaka anao makany am-piangonana, na mivavaka toy inona anao, rehefa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandeha araka ny sitrapon'i Jesosy, dikan'izay anao mandaha an Jesosy. Dikan'izay anao mandaha an'Andriamanitra. Ry havana, anao mianjona raha vavina nadahy, enao raha nanaiky an Jesosy tompy sy mpamonjy anao. Alleluia. Maneky an Jesosy anao. Ekeo izy.
ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Ekeo izy anaiky hitondra ny fiainana. Maro amintsika tsy manaiky ho entin'i Jesosy. Maro amintsika mandahan Jesosy. Maro amintsika. Halleluia. Tsy manaiky tsika ho entin'i Jesosy. Tsy manaiky tsika nombo ny nofotsika. Tsy manaiky tsika. Amen. Halleluia. De le takotakony le famindram-po fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mamindra fo diantsika mbola velonaina fitiavana Jesosy. Mamindra fo Jesosy diantsika mbola velonaina raha mibebaka tsika mamindra fo izy tiatsika. Na inona ny fahotana vitatsika mamindra fo Jesosy. Impiry manota tsika latsaka mibebaka mamindra fo Jesosy. Amen. Fitiavana Jesosy. Fa ny tenen'i Jesosy rehefa miala ray segondra itsika tsy nibebaka na tsy nandeha amin'ny famarina tsy afaka mahita azy. Halleluia. Na ihany koa tonga mitsoka ny tropetraka anatin'izay tsika ao anatiny tsy niambina. De tavela tsika. Amen. Misy prix à payer. Amen. Ny fanarahantsika Jesosy zay le mitondra ny azy fijaliana zay. Halleluia. Efa miteny amintsika Jesosy ny fanahy masiny aza atao zanako aza atao zao de arao. Aza tezitra, aza manao zao, aza manana lolo-po. Amen. De arahantsika. Marina indraindray tsika maolombelona tsika latsaka. Tsisy teny hoe de tonga lafatra. Fa tsy ipodipody injato amarivo na tena ataonao fiainana izy lalanao de fa ty de efa fahazarana. De andininy fahatelo amby roapolo izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Efa manaiky an Jesosy tsika, manaiky azy tsika nandray Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, natao batisa tsika. Amen. Mandeha araka ny fanahy tsika. Amen. De ny fahatelo koa izy iny arakaraka zay zany manaiky an Jesosy rao manaraka mankatony teniny ianao. Alleluia. De zay ny ananantsika le fiainana. Izay mino azy izy no manana ny fiainana mandrakizay. Mino an Jesosy tsy midika fotsiny hoe tsika hoe fa mandeha fotsiny amin'izao de hoe andro ny fahasoavana de zay tiantsika atao. Ary havana misy sakrifisy ataontsika ao. Misy sakrifisy hoe mitandrina aho amin'ny alehan'ny tongotro, mitandrina aho amin'ny teneniko, mitandrina amin'ny masoko. Misy fitandremana zany ao. Ary mba tsy hiala eo amin'ny masontsika ny tenin'Andriamanitra, mba tsy ho voafitaka atsika. Halleluia. Andiny faefatra amby roapolo. Ary ny aminareo de izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany de toetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Jesosy zay efa niraisinao, efa nekenao tamin'ny voalohany. Nanaiky azy ianao, nanolo tena ho azy ianao de ekeo hatramin'ny farany. Ekeo na tsy mora. Marina fa tsy mora ny lalana, tera ny lalana. Sa matsapa zany tsika. Mangirifiry indraindray. Fa tohizo hatrany ny lalanao, tohizo zoro ny lalana na de hoe tery. Ina ny teniny n'Andriamanitra ao Matteo 10 ngamba izy milaza hoe ny fanjakan'ny lanitra izy de rombana hatramin'ny andro ny Jona mpanao batisa. Rombana zany ahoana ny olona mandrombaka. Dikan'izay ianao zany mitady an Jesosy andro manalina ianao. Na de reraka indraindray ianao, lasa indray lasa. Amen. Fa amin'ny farany ianao arrivé tonga. Amin'ny farany tonga. Maro be neny avy aoriana miazakazaka le vao nanolo tena ho an'i Jesosy. Maro be zazaram-panaka anao ahoana ianao hiemotra, ahoana ianao zany atoritory fotsiny ianao. Ny avy afara miazakazaka. Halleluia. Miazakazaka koa ianao, miazakazaka foana. Amen. Halleluia. Amen. Andiny fahatelo amby roapolo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika de ny fiainana mandrakizay. Halleluia. Izay le teny nomeny atsika, le teny nampanantenany atsika.
izy le fiainana, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Le fiainana dia le andovadika ny fiainana mandrakizay. Izy ny lalana andehanantsika, le lalana tery, izy le fahamarinana dia le mandeha amin'ny fahamarinana, le manao ny marina mahitsy. Ny fahatelo, izy le fiainana andovadika ny fiainana mandrakizay. Tafiditra amin'izay tsika any an-danitra, efa mihazona an Jesosy hatramin'ny farany. Tany mafy Jesosy, tany mafy ny satroboninahitra ao, mba tsisy aka. Tany mafy izay nanao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao, mba tsy horombany Antikristi, horombany Lucifera io fa ho an'i Jesosy. Amen. Satroboninahitra zay efa miandry atsika ao, efa miandry atsika ao ny seza volamena, miandry atsika ao ny sakafo, efa vao manao ny rehetrarehetra, tonga atsika hitsena atsika Jesosy. Halleluja. Ka dia ety tsika zany dia mangirifiry, maharary, fa ho tapitra zany rehefa tonga an-danitra ao tsika fifaliana. Tsisy toy ny alahelo, tsisy toy ny ranomaso. Halleluja. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo, ary ny aminareo dia ilay ositra niraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Tsy mandainga ny fanahy masina. Fanahy masina mitoetra ao anatintsika, izay nomena atsika, nanaovana tombo-kase atsika ao anatsika. Io no mampianatra atsika, io no mampianatra tsara indrindra. Maro ny zavatra ampianarana. Izay no ilaitsika hoe mifandray aminy foana atsika, fa raha tsy izay tsika tsy haheno ny feony. Mila mifandray aminy matetika ianao, miresaka aminy ianao. Amen. Dia eo enao izy miteny ianao, mananatra anao, aza tao, tandremo zao, tandremo zao. Halleluja. Fantatrao io, fantatrao, satria Jesosy rehefa miteny, fanahy masina rehefa miteny, dia le zavatra tsy tiany zany dia tsy ho à l'aise mihitsy ianao. Raha ianao tena olona mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, mahatsapa ianao hoe tena tsy ao mihitsy aho zany, tsy à l'aise amin'ity zavatra ty, tsy à l'aise, tonga ohatra hoe misy toerana andehananao, misy zavatra tsy mazavazava eo, efa tsy à l'aise ianao. Halleluja. Dikan'izay le fanahy masina tsy tiany ianao akao. Amen. Misy aza na ny sakafo, misy aza na ny sakafo tenenany ianao. Misy fotoana rehefa mihina sakafo mibahana anatin'le tendanao ry izy. Halleluja. Na maloloy te handoa, tsy akasitrahany tompo le sakafo. Amen. Dia mampitandrina anao izy. Maro ny zavatra ampitandrina amin'ny fanahy masina atsika. Izy mampianatra atsika, satria izy no mahalala hoe ty tsy mety aminao, ty hanimba ny ara-panahinao, ty handoto ny fanahinao, satria izy mahita le zavatra miafina. Misy ohatra olona iranty Satana avy any, izao no tsy fantatsika. Misy olona io, olona namantsika zao, le olona tsy mahalala ohatra, dia iny ndeha mankany aminao, satria izy hoe raisiko ohatra zany hoe manome fanomezana izy. Halleluja. Dia tonga ao le fanomezana, fanahy masina tena hoe tsy mety aminao io, tsy mety aminao fanomezana io, le sorary io. Tsy hoe le olona no halan'i Jesosy, tsy izay, fa iny fanomezana iny misy fandriky ny Satana, misy esprit anafika anao ao anatin'iny, misy caméra mijery amin'iny. Halleluja. Amin'iny zavatra iny mijery anao, mijery ny fiainanao. Amen. Dia ahasoan'ny fanahinao itenenan'i Jesosy, ahasoan'ny fanahinao mahatonga fanahy masina miteny. Tsy hoe tsy tiany ny olona iny, na misy fotoana koa ary hoe tsy azonao tao miaraka amin'ny olona io,
tsy hoe le olona no ratsy fa tsy mitovy le fanahy masina. Izy mbola olo amin'izao tontolo izao, ianao nefa olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hitovy mihitsy ny resakinareo ao. Izy resaky blablabla, ianao resaka an'Andriamanitra. Dia iarovan Jesosy ianao hoe aza makany. Amen. Izy tsy halala an'izany, fa ianao mahalala misitaka. Dia na dia misitaka ianao tsy miady aminy fa miresaka aminy, miarahaba azy. Alleluia. Tsy ho azony mihitsy na hanazava aminy ianao, tsy ho fantana, fa ho raisiny fankalana sy ny sisa. Fa ianao zany misitaka, manazava tsotra ianao, dia vita. Ary mahatsara anao koa zay, mahatsara ny fihavananao. Izay ny le fihavanana. Fa rehefa mifampikasokasoka isan'andro adiny hafarany, na tsika mahalala an'izany. Alleluia. Miteny ny fanahy masina ry havana, miteny io mampalala atsika, mampafantatra atsika. Fa itsika no mila miay, no mila mahay hoe izao ny fiteny fanahy masina dia mankatoa aho, manaraka aho. Amen. Dia ohatra misy sakafo le teneniko hoe tsy azo hohanina, ohatra ny dikan'izay raha ino zany no hohaninao, mety misy zavatra ny hitan' Jesosy ao. Hitan' Jesosy amin'ny sakafo iny hoe, na ohatra raisiko ohatra hoe io manao fanafody ohatra. Manao fanafody izy tsy fantatsika. Na olona mpanao fanafody izy mitsapa ny sakafo, misakafo anao maloto. Le olona, izao tsy fantatsika, le olona manao sakafo ane le momba anazy, le zavatra momba anazy, na izy ohatra tsy manao ninina fa ohatra inoliny raisiko ohatra fotsiny. Ohatra raisiko zany. Olo io mpijangajanga ohatra. Tsy fantatsika ny zavatra nitsapainy tanany iny. Dia manao sakafo izy tsy fantatsika hoe inona ny zavatra natao tanany ohatra avy any, tsy fantanao. Mitondra ny sakafo, tsy hoeken'ny fanahy masina mihitsy ianao hihinana an'iny. Tsy hoeken'ny fanahy masina. Alleluia. Izay le hoe fanahy mpanolo-tsaina, mpanazava, fanahy mampalala ny zavatra tsy fantatrao. Tsika tsy mahalala an'izay fa Jesosy mahita. Na soa in'olo iny mpanao fanafody ohatra, ny zavatra nararaka ny ao, Jesosy mahalala iny, dia io zay arivo io aza mihinana an'io. Amen. Izay le fiasan'ny fanahy masina. Avy amin'ny fanahy masina no mampianatra anao zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomera ho aminy ianao araka ny nampianarany anareo. Izay rehetra nampianariny ianao, izay ampahafantariny ianao, mipetraha amin'izay araho. Dia ho hitanao ny voninahitry rehefa manaraka azy ianao, dia hitanao nefa, hitanao hoe milamina izay rehetra ataonao. Amen. Dia amen. Dia ny 7 ary ankehitriny anaka tomoera ho aminy mba hananatsika fahasahina raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Efa tsika mipetraka amin'ny fanatrehan'ny tompo foana, eo amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina foana. Alleluia. Zay mahatonga antsika mivavaka foana antsika, amin'ny fanatrehany foana antsika, miasa antsika, dia amboarintsika ny programa antsika. Alleluia. Dia mivavaka antsika, dia tsy homenatra antsika rehefa tonga Jesosy. Amin'ny fiaviany izy, amin'ny fisehoany, eo anatrehany amin'ny fiaviany, tsy homenatra, tsy isany menatra antsika, ka raha tonga izy tsy ho tafakatra. Homenatra antsika raha tonga Jesosy. Indrafoany ny tompo mba samy ho tafakatra antsika. Alleluia. Alleluia. Ny hatafakatra antsika andehanantsika amin'ny fahamarina sy fialana amin'ny ratsy. Fianonan'ny fanahy masina, fankatoavany teny fanahy masina, atao namana amin'ny fanahy masina, iresana amin'ny fanahy masina, hiteny amintsika, andeharaka ny sitrapona, andeharaka ny fanahy. Alleluia. Satria maro fotsiny manahaka io don fanomezam-pahasoava amin'ny tompo, tsy miankina amin'io tsika. Tsy miankina amin'io. Na ohatra zaho mandroky devoly aho, manasitrana marary aho, mahita fahitana manofo, tsy miankina amin'io aho. Alleluia.
miankina amin'ny Jesosy. Amen. Fa nomezam-pahasoavana omena apetrany aminao. Fa io afaka eo foana nefa fa tsy ao tsony Jesosy afaka ao satria tsy esoriny fa eo foana. Fa nomezana zay ny anarany. Alio zay mahatonga azy miteny hoe maro izy anao hoe tobokotoboko izy. Fa tsy zay rehetra manao totoko izy niditra ny lanitra. Hoe nanao fagagany tamin'ny anaranao zay, aminany, nandroaka demonia tamin'ny anaranao. Satria le olona miankina amin'izay zavatra tsy nandeha araka ny fanahy, tsy nandeha amin'ny fatahorana an' Jesosy, ny important indrindra. Takian Jesosy amiko sy aminao fatahorana an' Jesosy dia mihaino fanahy masina mankatony fanahy masina. Eo le fampianaran'olombelona, eo le fampianarana zarain'ny mpanompon'Andriamanitra, fampianarana zaraina samihafa raha itsika. Fa voalohany indrindra fanahy masina henoitsika. Amen. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Zay le izy hoe izay rehetra manao ny marina no naterany. Fa izay mandainga nateraky n'ilay ilay antikristy. Ka tsika tsy any antikristy tsika fa an Jesosy. Amen. Zay ny tenin'Andriamanitra anjarantsika tamin'ny androandroany ity azafady fa lava be loatra. Kanefa kosa misy zavatra azontsika mba hoe anitsiatsika ny diatsika zany. Ny fanahy masina moa miteny dia misy foana anjarantsika ao. Alleluia. Misy anjarako, misy anjaranao. Mba samitsika hiomana marina, mba samitsika iray amin'ny fanahy masina minitra, segondra. Anaraka azy na dia hoe tsy mora, na dia hoe reraka, na dia eo zany rehetra zany tsy ny excuse zany tsy valable eo anatren'Andriamanitra. Le mahita excuse. Amarana koa azy misy fijoro vavolombelona anankiray. Marana antsika azy dia avy eo tsika mamarana azy amin'ny vavaka. Mpanompon'Andriamanitra nahita fahitana natory ny tompo azy zany dia misy retrety atao. Retrety dia hoe fiarana mivavaka dia misy fifadikanina dia eo mifanatrehan'ny tompo foana hoe tsy mihetsika fa eo mifanatrehan'ny tompo zany. Le retrety manko dia hoe anao zany miditra amin'ny toerana anankiray dia midéconnecte amin'ny rehetrarehetra. Mesazy ndresadresaka mila miambina amin'izay rehetrarehetra zay rehefa anao hitady ny tavan'ny tompo. Ary ilaitsika zay. Izao vanandro iainantsika zao taona idiavintsika zao mila miditra amin'izay foana atsika. Amen. Misy fotoana ohatra anao herinandro anao mijanona kely lasa indray ianao. Mijanona kely anao lasa indray ianao. Amen. Dia mbola misy fotoana mihazakazaka malaka satria ro avy ny fotoana tsy afaka nanao an'izany intsony. Tsy ho afaka nanao an'izany intsony. Alleluia. Tsisy fotoana intsony raha taratara antsika fa dian'izao tsika manao an'izay rehetrarehetra zay. Dia rehefa nahita an'ilay fahitana izy natory ny tompo azy dia natao le rehetrarehetra dia nisy vehivavy anankiroa zany. Vehivavy anankiroa zany nasehon'ny tompo azy dia le vehivavy anankiray tonga tao amin'le fiarahana amin'ny retraite le vavaka zany. Dia le vehivavy anankiray izy tonga ao dia sahalan'ny kristiana izy nefa hoy izy ao tonga amin'le retraite zany le fiarahana amin'ny vavaka tao izy manana toetra fiatsaram-belatsy. Amen. Toetra fiatsaram-belatsy ve izy iny sa sorcier tsy haiko. Ohatr'izay zany toetra. Ny mpamosavy ny sorcier mpamosavy dia mitovy amin'ny raha manana toetra fiatsaram-belatsy ianao, avinavina, fankalana, fatezina dia anisan'ny sorcier koa ianao. Efa anisany. Amen. Izay mahatonga antsika hoe mila miala amin'ireny rehetrarehetra ireny. Dia le vehivavy anankiray zany tonga tao izy fa izy ohatrany hoe tonga fotsiny izy fa tsy ao anatin'ny Jesosy misy fanana toetra fiatsaram-belatsy izy, tsy fitiavana ohatr'izay. Dia le vehivavy anankiray tonga teo izy fa ny zanany napetrany ao. Dia izao nataony apetrako eto aloha izy ty zanako ty fa zaho aloha andeha izy fa mbola misy asa ataoko karakaraiko dia avy ao miverina. Alleluia.
De lasa aloha nanao ny occupation rehetrarehetra le vehivavy, de avy eo izy miverina zany manaraka an'zareo ao amin'le retirety fiarahana mivavaka, le fifadian-kanina sy le vavaka atao mitohy. Amen. De rehefa avy eo tonga tampoka Jesosy, tonga tampoka izy, amen. Ao anatin'le nofo zany fahitana nasehon'le tompo azy, nasehon' Jesosy azy, tonga tampoka Jesosy de izao nataon' Jesosy eo izy anatin'ny vavaka, de tena hitako izy tsapako hoe iny Jesosy izy tonga. De rehefa tonga izy de izao nataon' le vehivavy anankiray le mpiatsara velatsy, miala tato izy ianao fa tsisy anjaranao ato. Amen. Lesona anankiray zay raisitsika hoe le toetratsika, le toetratsika, amen. Jesosy mila toetra madio, fo madio no afaka mahita an'Andriamanitra. Amen. De nivoaka le vehivavy, de le parabola nomeny Jesosy de Matthieu 4:20. Matthieu 4:20 afaka vakinao anatin'le nofo izany fahitana. De ny faharoa, tonga le vehivavy avy any niazakazaka hiditra ao amin'le fiarahana amin'ny retirety. Tsy miditra ato ianao izy Jesosy, tsy mahazo miditra ato ianao, tsisy anjaranao ato. Eo am'izay izy nitapatapa, Jesosy, zany eo izy, zany tonga fa ny zanako napetrako, nataonao aloha izy niasanao fa tsy zaho. Amen. Lesona faharoa raisitsika, tsisy zavatra azotsika tao aloha mihoatra n'Andriamanitra. Zao fotoanantsika zao tsisy azotsika tao aloha mihoatra an' Jesosy, raha te handovan'ny lanitra tsika. Amen. Dian'izao tsika mitady an' Jesosy andro manalina, izy manao programma, ny programmatsika. Enao izy Jesosy, ny occupation-nao nataonao voalohany, ny asanao nataonao voalohany fa tsy zaho. Tsisy toeranao anao ato, tsy fantatro ianao. Mamakitsika Matthieu 4:20, le vehivavy le lehilahy anankiray nanao fitafy tsy mendrika norohan' Jesosy hoe tsisy anjaranao tato izy, tsisy anjarany akanjo maloto izy, manao akanjo maloto tsy tafiditra aty. Amen. Ka mila miditra amin'ny fanatrehan'ny Tompo isan'andro tsika zany amin'izao vaninandro iainantsika zao, sady mitandrina, sady miambina ny amin'ny fo, ny amin'ny rehetrarehetra hitandremantsika. Amen. Hitatsika le ray norohana satria feno fiatsaram-belatsihy. Tsy afaka mahita an' Jesosy tsika raha vao misy loto. Amen. De zay zany no amaranako ilay tenin'Andriamanitra, de hivavaka tsika voninahitra an' Jesosy rery ihany zay fanatrehany sy ny fitarihany teto. Amen. Hivavaka zany tsika mba haharitra hatramin'ny farany mandra-piavan'i Jesosy, mba tena hiomana marina tsika, satria araka ny endritsika teo ny ANTICHRIST efa ao. Ny ANTICHRIST efa manomana amin'ny programma rehetra, ny plan rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Izao sy ianao nefa ilay zanak'Andriamanitra, izao sy ianao ilay miomana amin'ny fiavian'i Jesosy, mba tsy ho tavela tsika. Ny angatahantsika zany amin'i Jesosy ao, mba tsy ho tavela zahay Jesosy, mba tsy ho tavela, mba tsy ho tavela tsika. Amen. Mba ho tafakatra. Angatahantsika amin'i Jesosy koa mba hatohitra ny ratsy rehetra tsika, mba hiala amin'ny toetra ratsy rehetra tsika. Taona vaovao diavintsika zao, tsy ny taona 2022 tsony, mbola iny ihany ho entsika 2023. Halleluia. Hivavaka tsika. De zay tarihan'ny fanahy masina anao ihany koa, ngatao ihany koa fanahy masina mba tena ho namanao, ataonao namana akaiky. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao zay amin'ny teninao. Misaotra Jesosy fa ny fanahinao masina ny teny taminay. Misaotra Jesosy fa ianao no ny teny teto Tompo, ny anambarahanao fa ny ANTICHRIST de efa ao, ianao koa de efa andalana Jesosy. Mba tena hiomana zay fiangonanao Jesosy, mba tena hiomana zay anamasina ny tenanay Jesosy. Amasino izay Jesosy,
Tano izay Jesosy tano izay fa tsy mahavita tena Jesosy tano izay Jesosy fa tsy mahatohitra Jesosy Jesosy tsy vita ny herinay Jesosy ame hery izay Jesosy ataovy anakaiky ny fanainao masina mandrakariva izay ataovy anana namana akaiky anao zay Jesosy Tompo malalo alaviro anay ny ratsy rehetra izay mampisakana anay ny fifandraisana aminao Jesosy malalo Tompo ame fahendrena zay fahalalana fahazavan-tsaina tolotsaina avy aminao aizanay mandamina ny programanay Jesosy malalo ary ataovy hiditra amin'ny fanatrehanao isanandro izay Jesosy eo amin'ny fanatrehanao eo ambany tongotrao Jesosy ka raha tonga ianao tsy homenatra izahay ka raha tonga ianao tsy homenatra izay fa ho tafakatra Jesosy Tompo malalo amboaro izay rehetra rehetra Jesosy amboaro ny zanakao rehetra paherezo Jesosy mba hanana hery tady ianao andro manalina Tompo malalo Jesosy afao amy ratsy izay alaviro anay ny ratsy mba ho tena mpankatoanao zay Jesosy mba tena ho tianao amin'ny fonay tokoa izay Jesosy malalo mba tsy ho isan'izay andahanao zay Jesosy Tompo ka ho lavinao koa zay raha tonga ianao Jesosy aza ho isany aza vela ho isan'ilay vehivavy ny roasinao zay Jesosy mba anana toetra mendrika ny filazantsaranao zay Tompo fa ho isan'izay niambina mandrakariva izay ho isan'izay niambina mandrakariva izay Jesosy fa tsy isan'ny ivelan'ny vala izay mba tsy ivelan'ny vala zay Jesosy fa ho fanatrenao mandrakariva misaotra Jesosy misaotra fa mampahery anay ianao misaotra Jesosy mampahery ny zanakao ianao Jesosy mba hijoro hatramin'ny farany izay fa ho ianao izay maharitra hatramin'ny farany novonjena ary ihany koa Jesosy hitondra ny azo fijaliana izay na dia mafy na dia tsy mora na dia tery ho zakanay hitondra an'izany Jesosy Tompo misaotra anao indrindra mankasitraka Tompo dia arovy koa zay amin'izao alina izao Jesosy ny ranao masina andrakotra anay ny ranao mahery andrakotra anay tsirairay avy any amin'ny tokantrano misy anay Tompo malalo Tompo arovy izay Tompo ny anjelinao masina ny didina anay Tompo malalo ary foazonao koa rapitso maraina anao ny asa mandraranay rehetra Jesosy ny asa ranofo ny asa ara-panahy eo am-pelantananao zany rehetra zany Tompo saotra dera laza anao zay tramitondra indrindra mandrakizay misaotra Jesosy amen teka ho an'i Jesosy tsika amen dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ho azy tramitondra indrindra ary ho mandrakizay dia tahiny Jesosy Tompo daholo tsika rapitso indray ny fotoanantsika rapitso maraina